Anio zoma masina fahatelo ny volana aprila 2024 andro fahaenina amin'ny herinandro masina. Ifandrombonan'ny sampanasa asa fitoriana filazantsara, ny fikambanan'ny mpitoriteny sy katekista, ny fitafiofanana ary ny safifa. Ny lohahevitra mpanjinina amin'izao fanompoam-pivavahana izao dia ny hoe raiko eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Ho fisaorana sy ho fiderana an'Andriamanitra dia ndeha hiarahantsika mamaky eo am-pitsanganana ny salamo 220 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana dia mahafoy ahy ianao? Lavitra ny famonjena ahy ny tenin'ny fitarainako. Andriamanitro, miantso aho noho ny andro, nefa tsy namaly ianao, ary noho ny alina, nefa tsy mahita fihononana aho. Kanefa masina ianao, ry mipetraka eo ambony fideran'ny Israely. Ianao no notokin'ny razanay, natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao no notarainany ka afaka izy, ianao no notokiny ka tsy menatra izy. Amen. Ny hira fa 700 andininy voalohany no hiraintsika. Ivavakantsika. Ry Jesosy Kristy Tomponay ô, ianao lay efa nijaly indray mandeha noho ny otanay, ny marina amonjy ny tsy marina, mideranao sy mankalazanao zay Tompo, fa lehibe indrindra ny famindrapo atolotrao aminay, ka afaka manantona anao aty amin'ny tempolinao masina izahay amin'izao soma masina izao. Manoloana ny fitiavan-dalina atolotrao anay Tompo, ka namoizanao ny ainao noho ny fahotanay, dia mahatsiaro fa olomeloko izahay ka mendrika ny ho faty. Tompo, mamela ny heloko ay. Tompo, mamindra fo aminay. Noho ny amin'ny raha nalatsaka tao Kalvari, dia vaovela ny heloko ay. Voadio izahay, afaka izahay. Ary ankehitriny Tompo, dia fenoy ny fanahinao masina ka tario mba hantotosa tsara izao fanompoana tanterahana izao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Izao ary dia erosoa amin'ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora isika. Izany tokoa ry Jesoa tia ny ankizy sy tanora no tononkira seho naisa sandratra tao anatrehanao. Maminay loatra ny miaraka aminao, ary amin'izao anio izao dia atolotra ianao ny fanahinay sy ny fonay mba hanjakanao isan'andro.
miofahendrena ary zay amin'ny alala ny teninao. Amen. Mipetraka ianareo. Ny loha hevitra amin'ity zoma mafisina ity no akatsika afatra foy ho an'ny ankizy sy tanora amin'ity takariva ity. Lioka 3:20 andininy 9:70 eo amin'le tapany faharoa eo manao hoe raiko eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Io teny io dia teny mafy no tenenin'i Jesosy rehefa hialaina izy teo amin'ny hazo fijaliana, izay tsaroantsika amin'ity anio ity zoma masina izany takariva tahaka an'izao ora zay iresahantsika izao. Rehefa vitan'i Jesosy ny asa izay nandrahan'ny Tompo azy dia io no teny izay nolazainy. Fa inona no afatra ho antsika ankizy sy tanora eo anatrehan'izany? Jesosy navita ny asa manohitra ny fanahy ho an'ny ray, fa isika kosa eo amin'ny fanarahana ny Tompo, amin'ny mahazaza tanora ary ankizy kristianina antsika aza dino mandrakariva manolotra ny tenantsika, ny fanahintsika, ny fotsika any Jesosy mba hanjakany araka le tononkira teo hoe tiako miaraka aminao Jesosy, dia atao fiainana isan'andro san'andro, na maraina na atoandro na hariva na toerana aiza, dia mahazotoa mandrakariva miresaka amin'i Jesosy, manolotra ny fonao sy ny fanahinao amin'i Jesosy mba hitoeranao amin'ny fahendrena ary koa ny fahamasinana ahatonga anao ho tanora mendrika ny maha-kristianina tokoa. Dia aza adino ary ny manonona ity tono mbavaka zay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Nde raha antsika manonona mafy be amin'ny anaran'ny Tompo, isa 2-3 raiko eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. An'Andriamanitra irery ny voninahitra. Vavakantsika. Tompo, tsintsinina izahay ao anatin'izao fahazazanay fa tanoranay izao raha tsy eo ianao. Atolotra ao anao Tompo fanahinay mba hombanao mandrakariva, ho voatahiry amin'ny fahamasinana sy amin'ny finoana, indrindra mandra-piavinao eny amin'ny raha olo-lanitra. Ary izahay ane dia anisany ho antsonao ho amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry, ho amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Hira 9:7 no ataontsika ny lohany ampinan'ny soratra masina. Araka ivavaka isika. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, fa notahinao sy nomenao fotoana indray ahafahanay mamaky sy miaino ny teninao. Tahiny ny mpamaky ny teny hamaky mazava izany, ny tondra ny afatrao dia ho feno ny fanahy masina, ny vahoakanao hiaino sy hanohy ny teninao. Koa voleo tany lonaka ny fonay mba handriny ny teninao, ary ho tsapanay tokoa fa te-hanao zava-baovao aminay ianao. Mitaria anay Tompo ary tehirizo ao aminao mandrakariva izahay ho mpandresy ao aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hiaraka hamaky sy hiaino soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Deutéronomie 7:1 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo.
rehefa aringan Jehovahandriamanitra ao ny firenetsamihafa izay tompony tany omeny Jehovahandriamanitra ao anao, ary mandresy azy ianao ka monina ao amin'ny tanànany sy ao an-tranony, dia manokana tanàna 3 ho anao eo afovoan'ny taninao, izay omeny Jehovahandriamanitra ao anao holovana. Amboary ny lalana ka azara ho 3 tokony ny taninao, izay omeny Jehovahandriamanitra ao holovanao, mba hanosirana mahafaty olona rehetra ao. Ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Luka 7:20 andimy 4:7 ka hatramin'ny 7:20. Ary hofaranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany soratan'i Petera voalohany 7 andiny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa tokony tamin'ny ora fahaenina dia maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany, satria ny amaizina amin'ny masoandro ary tritra misasaka ny hevitra lamba teo amin'ny tempoly. Ary niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe, raiko eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Ary rehefa niteny izany izy dia afaka ny ainy. Ary ny kapiteny raha nahita izay zavatra tonga teo dia nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe, lazaiko tokoa fa marina io lehilahy io. Ary ny vahoaka rehetra izay voky teo mba hijery izany, raha nahita ny zavatra tonga teo dia niverina mitehatra. Fa ny olom-pantany rehetra sy ny vehivavy izay nanaraka azy avy tany Galili dia nijanona teny lavidavitra eny nijery izany zavatra izany. Fa Kristy koa azy efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina monjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra ka mivonona tamin'ny nofo fa mivelomana tamin'ny fanahy izay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao hatramin'ny maizina, dia izay tsy nanaiky fahiny fony ny andro ny faharipon'Andriamanitra tamin'ny andro Noa, raha mbola namboarina ny sambo fiara izay nidiran'ny olona vitsy dia izy 7 mianaka. Ka dia namonjena azy ny rano izay mamonjy anareo koa ankehitriny, dia nibatisa izay tena nio tandindona io. Tsy ny fanesorana amin'ny fahalotoan'ny nofo nefa, fa amin'ny fitadiavana amin'ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Amen. Ray masina manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Misaotra ny tompontsika ry havako fa afaka nitety an'izay andro vitsivitsy maromaro zay natompoka tany amin'ny alahadiny sapandrofia, nandalo ny alatsinainy masina ka hatramin'ny omaly, ary indrindra fa amin'izao fotoana izay atrehantsika anio izao, zoma masina izay atserovana indrindra ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, rehefa nikaroka ny fomba rehetra ireo fahefa-pivavahana tamin'izany fotoana izany sy ny ampony fanampiany Jodasy moa ilay namadika azy, nitady ny fomba izay anamelohana ny tompo atolotra ho amin'ny fitsarana mba hahafahana manombo azy amin'ny hazo fijaliana. Ary mifanitsy amin'izany indrindra ity tantarain'ny Lioka amin'ny perikopa izay mivelatra eo ambany masontsika ity. Raika eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Izany no teny mafy izay nodradradradrain'ny tompo rehefa mby hiala amin'ny ny aina izay maha olombelona feno azy teto amin'izao tontolo izao. Zoma masina maty ny tompo ry havako, ary izany no mampijoro ny fiangonana kristianina mandraka ankehitriny ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ary izany indrindra no antony hitoriana ny famonjen'Andriamanitra miivo
ao amin'izany fahafatesana sy fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty izany no antom-pisin'ny fiangonana mba hizara ny famonjena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao, arak'izay voalaza ny soratra masina hoe raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famonjena, ary dia no tanterahan'ny tompo izany tamin'ny fotoanany zoma masina. Ry havako malala, isa-taona isika dia mankalaza mahatsiaro ny azo fijalian'ny tompo mandalo an'izao herinandro masina izao. Fa mitian'io ity ry havako dia misintona ny saintsika ny tompo amin'ny alalan'izao teniny izao, raha ny dradradradra ny tompo nanolotra ny fanahy ny teo amin'ny tompo, manambara fa vita ilay asa-pamonjena izay nataony teto amin'izao tontolo izao. Inona no zavatra ao ambadika izany? Rava ilay hevitra mampisaraka ny olombelona amin'Andriamanitra noho ny diran'ny fahotana teo amin'ny zanak'olombelona, raha tonga ny fahalavona tao amin'ny Adama sy Eva. Izany no zavatra endrika ireto fahitana maro samihafa ireto. Any amin'ny filazantsara hafa dia milaza an'izany hoe tritra ny andro tao amin'ny tempoly, ary eto dia hoe rovotra ny efitra lamba, maizina ny tontolo. Nisy karazana kotroka izay niseho tamin'izany fotoana izany, ary raiky tahotra ny olona izay nahita an'izany zava-mahatahotra, zava-mahagaga izany. Zany ry havako, ny fiantraikany izany atao hoe fahafatesan'ny tompo izany, ary na ny zava-boary aza dia naneo karazana alahelo eo anatrehan'izany hoe fahafatesan'ny tompo izany, ilay mpanjaka n'izao tontolo izao. Fa mitian'io ity ry havako, mitondra inona eo amin'ny fiainanao tokoa ndre izany hoe fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana izany. Andao lahy, ho fahazarana ihany, ka rehefa tonga ny vanim-potoana tahaka an'izao dia ataony herinandro masina, dia mitoloko, dia manao vavaka fandinihan-tena, dia vonina anao an'izao. Tena mampisy fiantraikany ao anatin'ny fotsika ve ny fahafatesan'ny tompo. Ary eto raha zao dia ny zavatra mitranga dia hoe maizina ny andro, satria nahoana? Ilay fahazavana izay nomen'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao dia nolaviny ka tsy noraisiny. Jesosy ilay fahazavana araka nambarana hoe zao ny fahazavana izao tontolo izao, izay miaraka amiko dia tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana iny. Tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nalala azy. Zany ny tantara tamin'izany fotoana izany. Ka andrao lahy, amin'ny vaninandro ankehitriny ve eo anivon'ny fiangonana, sanatria ve izao sy anao mbola tahaka an'izay voalaza ny soratra masina hoe tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nalala azy. Tonga amin'ny mazava kanefa nolavina, ary indro fa niaizina manarona ny tany. Ary tsaroantsika tsara tao amin'ny bokin'ny Genesisy, rehefa tao amin'ny fahariana raha mbola tsy nanana endrika ny tany, dia zao nambarana eny amin'ny toko voalohany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambonin'ny lalina, satria mbola tsy teo ny mazava. Andiny ny faro. Zany ry havako ny endrika ity zavatra miseho ity, satria ilay mazava izay nomena dia natakalon'ny olona ny aizina. Nalaon'ny olombelona ny feon'ny Satana no noenona, ka ilay mpanjaka izay no asoasona sy noderaina no membonahitra rehefa niakatra tao Jerosalema hoe ity ny mpanjaka an'izao tontolo izao, isaorana ny avy amin'ny anaran'i Jehovah. Rehefa nandeha ny fiampangana azy dia niarany redona hoe omboy amin'ny hazo fijaliana. Ilay jolahy izay voaheloka noho ny vonon'olona sy ny fikomiana indray no natakalo an'ilay lehilahy marina izay tsy mba nanana ota, dia Jesosy zanak'Andriamanitra. Jereo eto, rovotra ny hevitra lamba. Inona ny akon'izany eto anivon'ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny? Izay nge mahatonga antsika FJKM, ny antsika ny pilipitra zao tahaka an'izao, mahazo makeo daholo ny olona rehetra. Ary zay raha teo no FJKM antsika manaja ny atao hoe rafitra sinodaly presbyteriana, miara-miombona
amin'ny asa fanompona ny vahoaka an'Andriamanitra sy ny mpitondra fivavahana satria maninona rovotra ny hevitra lamba. Ao amin'ny tontolo jiosy ny firafitry ny tempoly dia misy tahaka an'izao hoe misy ilay kianjan'ny tempoly, misy ny toerana masina, misy ny toerana masina indrindra. Ary ao anatin'io toerana io dia misy an'ilay fanaovana fisoronana lehibe izay misy ny fiara faneken'Andriamanitra izay tsy misy afa-tsy ny mpisorom-be ihany no mahazo miditra ao fara-fahabetsany indray mandeha isan-taona. Ary ao anatin'izany aza dia mety ho faty mihitsy izay miditra ao rehefa misy ao ny voninahitr'Andriamanitra raha tsy mazaka izany. Ary eo amin'ny fomba jiosy ary tamin'izany dia asiana tady mifatotra ny amin'ilay mpisorona izay manao an'ilay asa mpisoronana dia iny ny sotosotomina rehefa ela loatra ao dia iny ny hamantarana raha mbola mamaly misitona izy dia mbola velona zany ilay mpisorona ao. Zany ny zavatra misy. Kanefa indro rehefa maty ny tompony latsaka ny rahan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ny olombelona rehetra izay mino azy indro fa tafaombona indray amin'Andriamanitra ilay fifandraisana tao amin'ny talohan'ny fahalavona izay nopotehan'ny Satana tamin'ny alalan'ny ota, indro fa tafaverina indray no ravan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Rovotra ny hevitra lamba. Vita ny famonjena, vita ny fihavanana teo amin'ny olombelona samy olombelona ary ny olona amin'Andriamanitra. Mahakasika amin'ny fonao ve zany ry havako? Fa ny voary aza mba voakasiky ny fahafatesan'ny tompo. Maika ve fa ny fonao? Mety eza ry havako amin'ity anio ity mba hataovy zoma masina miavaka e. Amin'ity fotoana ity no anolorantsika ny fanahintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Sanatriavina akory hoe hialaina isika tsy hany le fipetraka le resaka. Fa satria isika mandray an'ny tompo, maty ny tompo ho asy anao. Ary zany famonjen-dehibe zany no ataon'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika. Isika izay manota isan'andro san'andro na dia ampianarina ny teny mandrakariva aza. Tiany ny tompo hanavaona zany famonjena zany aminao izy amin'ity anio ity. Aza vela intsony izy andona fa raiso mba hanananao fiombonam-piainana aminy, fa efa novahany ny lalan-tsarotra rehetra izay mahasarotra ny fanantonana an'Andriamanitra ao amin'ny fahamasinany, ao amin'ny fahefany mihezinezina ary eo anatrehan'ny fahamasinany izay mampanota isika. Noho ny amin'i Jesosy afaka manantona ny tompo isika. Ataovy ary havako ny fanavozana ny fanoloran-tena amin'ity anio ity. Antolory amin'ny tompo ny fanahinao, aoka ho voakasiky ny fahafatesan'ny tompo ny fonao, ka hatsapy ianao amin'ity anio ity fa mandresy tahaka an'i Jesosy ianao satria miara-miompim-piainana aminy. Ny zavatra faharoa dia izao, eo anatrehan'ny fahafatesan'ny tompo tsy ny zava-boary ihany ane ny voakasika araka le resantsika teo, fa ny olombelona ihany koa. Ity misy kapiteny Romanina izay hafa firenena rehefa nahita ny zavatra nitranga, ny zavatra rehetra ny ainan'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana, zao nambarany: lazaiko tokoa fa marina io lehilahy io. Fanekem-pinoana mihezinezina zany ry havako, anehoana fa lay Jesosy marina io lay maty teo amin'ny hazo fijaliana io. Movery havako, tsy mety lavitra noho izany isika. Ty kampiteny ity nanatro maso ny zavatra hita. Ahoana nambaran'ny tompo any amin'ny filazantsara araka ny Jaona? Tomasy, lay iray amin'ny 12 rehefa tsy eo tsony Dodasy, rehefa niseho ny tompo, rehefa nitsangana tamin'ny maty, dia tsy nahita ny fisehoan'i Jesosy izy tamin'ny voaloha. Tsy manaiky mihitsy ary za tsy ino raha tsy akasiko eo amin'ny olatry ny tanany sy eo amin'ny lanovoany ny tanako. Zao nambaran'ny tompo hoe: satria ianao nahita dia mino, fa sambatra kosa izay tsy mahita nefa mino. Isika zany dia sambatra noho ity kapiteny ity izay nahita sara hoe tia ny tompo fa maty. Fa noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay ampianarina antsika isan'andro, noho ny amin'ny fijoroan'ny fiangonana, noho ny fiasan'ny fanahy masina, mihoatra lavitra noho izany, sambatra isika. Satria nahoana? Voakasiky ny fahafatesan'ny tompo ny fotsika. Mahatonga antsika manonona fanekem-pinoana isaky ny manao fampipovavahana tahaka an'izao. Larana 1, 2, 3, 4, 5. Ary ny zavatra ireny dia atao fiainana isan'andro
eo mpaminonana azy fa azo atao resitalina fotsiny ka tany saina mino an'Andriamanitra tsy toa mino an Jesosy Kristy maty fa tena makasika ny foko ve zany zavatra atonga iorina ny finoana satria nahoana arak'izay voalaza teo tafaombona amin'Andriamanitra tsy misy tsony ny teritery tsy misy tsony tsy maintsy arino mivavaka na tsy maintsy arino araka ny voalazan'i Jesosy any amin'ny resaka nataony tamin'ilay vehivavy Samaritana rehefa niteny hoe raha tsy eto Jerosalema dia aiza zany ny tokony hivavahana amin'Andriamanitra dia zao nambaran'ny Tompo hoe raha vehivavy minoa ahy fa avy ny andro ary tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray fa mifanasy fa hamarina ka isika zany sao dia manana tombony satria maninona jereo fa mbola tsy ary olombelona akory isika dia maty hamonjy antsika Kristy misitraka izany famonjena izany sisa no anjarantsika dia ny manaiky hiara-miombo-piainana aminy hiara-iombonasa aminy hitory an'izany famonjena izany eto anivon'izao tontolo izao atonga ny hafa ihany koa mba handray ny akony izany fahafatesan'ny Tompo izany ka hiteny tahaka ny Tompo hoe atolotra eo an-tananao ny fanahiko amin'izay andro rehetra iainako eto amin'ity tany fandalovana ity raha velona aho dia velona ho an'ny Tompo ary raha maty aho dia maty aho amin'ny Tompo ary sambatra izay maty dia izay maty ao amin'ny Tompo ry havako malala fotoana mety indrindra izao hoe mba tsy hovariana fotsiny tsika amin'ny zavatra mandalo mahafinaritra sy mampetso-po ny antsakira pasika tahaka ny Tompo indrindra ny zoma masina fa tena hevery fa ny maty ho anao ny Tompo ary fahafatesan'ny Tompo no anananao antoka fa na dia horavany apasana aza ny nofonao sy ny fonao Jesosy anangana anao amin'ny andro farany satria nahoana satria voakasiky ny fahafatesan'ny Tompo ny fonao ary ianao dia hiteny amin'ity anio ty hoe eo an-tananao no atolotro ny fanahiko mahereza ry havako manao vao ny fanoloran-tena eo anatrehan'ny tompontsika amin'ity anio ity atoloro an'Andriamanitra ny fanahinao mba ho avoziny amin'ny alalan'ny fanahy masina izy ilay efa nampiavana antsika tamin'Andriamanitra sy amintsika samy isika ihany koa ary isika dia hanao fanankam-pinoana tahaka an'ity lehilahy kapiteny Romanina ity ka ilaza ny amin'ny fahamarinan'i Jesosy ilaza ny amin'ny famonjen'i Jesosy izay nataony teto amin'izao tontolo izao fotoana mety zao ry havako mba ho pasika miavaka ny pasika izay hiainantsika afaka indroa andro aorianan'izao ary isika dia hiara-mandresy amin'ny Tompo ary ninoninona zavatra izay atrehantsika fiainam-pandresena miaraka amin'i Jesosy satria maninona ny fanahitsika eo amin'ny mandrakariva araka ny voalaza ny soratra masina hoe atolory ahy ny fonao dia ho tanterahantsika tokoa zany ka isika anaiky hanolotra ny tenantsika ny fotsika ny fanahintsika ho an'Andriamanitra an'Andriamanitra ireny ny voninahitra ny fanahy masina ny ho amintsika isan'andro amen hivavaka isika indray ny fitiavanao anay ry Tompo Andriamanitra efa nokasianao ny fonay tamin'ity anio ity mba tsy ho amin'ny fahazarana fotsiny ihany no entinay mahatsiaro ny fijalianao sy ny nahafatesanao na ny zavaboary aza dia maneho fa ianao ilay marina no nalatsakaina indro no ravanao ny hefitra mampisaraka anay amin'ilay Tompo tsy toa noho ny aminao Jesosy manana fifandraisana vaovao amin'ilay tsy toa izay ary koa amin'ireo mpiara-belona aminay izay mino anao mandray anao ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao Tompo misaotra ny amin'ny fitiavanao avaozinay ary ankehitriny ny fanoloranay ny tenanay eto anatrehanao ianao any ameno anay amin'ny alalan'ny fanahy masina hitahiranay ny finoana ny famasinana ary isan'andro atsiaro mandrakariva izay fa ianao dia efa nanolotra ny ainao ho anay ny solo anay teo amin'ny hazo fijaliana ary zany no mahatonga anay anorina ny finoanay
satria ianao no maty kanefa tsy nanan-keloka. Ary zay rehetra tanterahanay tompo tia iarahanay miompona aminao mandrakariva, koa aza miala aminay ny fanahy masina. Apetraka eo tananao ary ny fiainanay manontolo, raha iomana izahay eo amin'ny fandraisana ny Paska 2024. Ianao any ampandresanay tompo, satria tsy nijanona teo amin'ny hazo fijaliana ny tantara-pamonjenao, fa nandresy ny fahafatesana ianao. Ary vavolombelona izany ny fijorono ny fiangonana mandraka ankehitriny. Ankehitriny ary zay rehetra masoanay dia tanterao araka ny alehibe indrindra fonao. Ianao manao mihoatra noho izay nangatahanay aza. Ho fiombonanay dia tambatra izany amin'ilay nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho masinany eny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay n'io izay nasaza ao anay, ary mamelana elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza mitondranay ho amin'ny fakapana, manafanay maratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia hitsangatsika riavana anambarana ny fontsika tany fanetevonona larina fahevitra no tanterahantsika amin'ny anarana tompo manao hoe: anambarana ny fontsika amin'ny Jesosy Kristy miaraka miteny Jaona fanaovatisa hoe: ny sanak'ondrin'Andriamanitra dia manaitra fampahotana izao. Miaraka miteny nataon'ny Andrea hoe: rehefa nahita ny Mesia, miaraka miteny nataon'ny Natanaela hoe: raha ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpazana Israely. Miaraka miteny nataon'ny Samaritana hoe: tena nainonandrety fataitaina Jesosy malaza. Miaraka miteny nataon'ny Petera hoe: ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny manana Kaminao Jesu, naza hitondrana hoay. Tiako niaraka aminao Jesu, fa nanao no miantso ahy. Miaraka aminao aory Jesu tompoko, uzari famonjena leny fahoriako. Anarady anao zay no faniriako, ifantsika menao ao Jesu. Tiako miaraka aminao Jesu, naiza hitondrana hoay. Tiako niaraka aminao Jesu, fa ianao no miantso. Raisa amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ary afaka nitsodrano izay homena sy atolotra anao amin'ny anaran'ny Tompo ho tanterahany aminao izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana ane hamasina anareo samy ho tanteraka, ko aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay niantso anareo, sady izy ihany no hanefa izany ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Tain'ny Tompo ry avy.